raha ny vaovao azy moa dia efa nanamafy ny fahatongavany anatrika ny lanonam-be ny Mahamasina amin'ny sabotsy ho avy izao ny filohan'ny Namibia sady filombonahitra ihany koa ny troikany SADC ifikepiny mba ny sesany koa moa taorian'ny fanambarana izay navoaka ny CES ny fiarabana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tonga amin'izay toeran'ny filoham-pirenena izay anisany efa naneo izany moa ny firenena mikambana ny vondrona afrikana ny SADC ny COI ary ny firenena goavana toy ny États-Unis ihany koa ary la France manoloana ireny dia manana ny ambarana zareo avy eo anivon'ny HVM eo anatrehan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Midika fanajana ny fifidianana izay natao teto Madagasikara ny fankasitrahana sy fiarabana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena tato anatin'ny 5 andro araka ny nambaran'ny Maître Henri Rabarinjaka, sekretera jeneraly ny hery vaovao a Madagasikara. Ary antenaina hoy izy ny fiverenan'ny fiara-miasa sy ny fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fandakana ireny dia manaja ny fifidianana nataon'ny Malagasy ny olona rehetrarehetra eran'izao tontolo izao ary maro dia maro mihitsy eo ilay filoham-pirenena atao hoe amin'ilay firenena matanjaka zany ny efa miteny à titre personnel manaiky ny fifidianana nataon'ny Malagasy manaiky ny Rajaonarimampianina ho filoham-pirenena voafidy lanim-bahoaka. Dia faliana tanteraka ny andraisana an'ireny satria efa tsy hain'ny olona ohatran'izay ny firenena Malagasy dia izay no Malagasy antsika koa. Raha ohatran'izao aloha no fandehany dia mananteny itsika fa hiverina satria izay moa zany ny ankabeazan'ny fanambarana nataon'ny ireo ilay filoham-pirenena izay anisan'ny mpanampy antsika dia miteny hoe hiverina ao anatin'ny concert des nations indray ny Repoblika Malagasy. Everina hoy Maître Henri Rabarinjaka fa hanomboka asa amin'ireo fampanantenana nataony tamin'ny fampielezan-kevitra ny filoha vaovao aorian'ny fianianana tanterahany. Ny zavatra nitenen'ny Hery Rajaonarimampianina tamin'izy kandida efa naverina efa nitenen'ny betsaka ireny itsika zany dia manana filoham-pirenena izay miavaka amin'ilay hoe olona matahotra an'Andriamanitra rehefa miteny zavatra ho teneny izy tsy miteny izy raha tsy zavatra ho atao. Tonga dia ho hitantsika eo moa izany raha vao mipetraka izy rehefa vita ny investiture dia ho hitantsika vetivety eo raha taterany tokoa ilay izy na tsy ho taterany. Momba ny fanendrena Prime Ministre indray dia miandry ny vokatra raikitra voakan'ny CES ny HVM. Fanendrena Prime Ministre izay no mafisy ny hery vaovaon'i Madagasikara fa araka ny anjin'ny faha-efatra amby 10 amin'ny lalam-pandrenana dia ny antoko maro anisa amin'ny antenimera pirenena sy ny filoham-pirenena no miresaka momba ny fanendrena Prime Ministre.